rehefa fetin'ny fahaleovantena moa zany dia tanterahana trano ny matso ny olopirenena samihafa samy manana ny andraisany sy andikany ny matso izay no tanterahana tamin'ny androny omaly arahantsika nefitra izy ireo afaty ambodiady ambomanarina efa fataonareo isan-taona le mandeha mijery matso ohatr'izao vao tamin'ity mihitsy zany nafinaritra dia mirary soa amin'ny fianakaviana zany fianakaviana rehetra mba nisy vehivavy kely any izy aloha tamin'ny taloha e natra ohatra tsy fahita loatra isan'andro rehefa le mandeha isan-taona e fijery ahy raha no fahitako an'le matso dia tena zavatra lehibe satria feno le araka tsika mihitsy miresaka politika fa le misy le mpanelitsao le azy makany nefa feno ary tena teo anatin'ny fanajanatsika samy malagasy ary tena nahafinaritra araka ny mahaleraha lehibe tena moa efa enimpolo taona mahery dia tsy maintsy manasy azy teo fahaleva-tena zany satria izay no mahamalagasy ny gasy ka reho izany a zava-dehibe tamina teo nakaresako taty ny afatra mamokana petrakoa dia atsika malagasy rehetra ty tranondraza engany hoe a ka ohatr'izao ihany aiza mety rebereben'ny mpanao politika fa reo ny tena manam-potry ny firenena tompo ka noho izany ry malagasy a maheresy ary mampakatiava nafinaritra ana zany le firenan'le fahatsiarovana an'le fahaleovantena antsika malagasy jery saika isan-taona tsy tapaka satria mbo mahatsiaro hoe malagasy sady manana didy raikitra zany hoe tsy maintsy mbo manatrika rehefa fety ny andro fety pirenena ohatr'izao